أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالدنتنا نيم مناتني أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny TVM amin'izao marainany alahady izao. Raha lasana bavy ato anatin'ny finoana Islam. Amin'ity androany ity dia miainga amin'ny alalan'ny fanontaniana ny fandaharantsika insha Allah. Fanontaniana mipetraka amintsika hoe Iza I Iblis alayhi lana, na ilay raibeny devoly zay mpamitaka sy mpandrebireby ny zanak'olombelona eto ambony tany. Iza io Iblis io, ary ahoana ny tantarany, ary moa ve izy tafiditra ho isan'ireo anjely sa ireo jiny, ary ahoana ny fomba izay nahazoany ozina sy titika tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary rehefa izy nahazo an'izay ozina sy titika zay, de inona zavatra zay niteneniny tamin'izany fotoana zany, ary inona no fanamby zay hoe defi napetrany fa tsy maintsy ho tanterany tamin'izany fotoana izany. Ary farany, tateraka ve ireo fanamby zay nataony zany sa tsy tateraka? Ary fanontaniana ihany koa hoe inona no antony nanamboarany tompo Allah subhanahu wa ta'ala an'izany Iblis izany, fa maninona sy ny devoly, fa maninona tsy najanona ihany ireo anjely no zany rehetrarehetra zany no entintsika amin'ity androany ity insha Allah ho velabelarina, ho azavaina amin'ny ambangovangony na ihany koa amin'ny antsipiriany raha manam-potoana amin'izany isika. Fanontaniana voalohany hoe Iza I Iblis, na ilay raibeny devoly. Iblis alayhi lana dia fantantsika fa anisany jiny na ihany koa devoly izany Iblis izany. Ary fantatra araka amin'ny voalazan'ireo mpahay tantara ato anatin'ny finoana Islam fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala 2000 taona talohany nanamboarany antsika zanak'olombelona, talohany nanamboarany Adama alayhi salam, dia izy nanamboatra an'ireo devoly na ireo jiny, ary nalefan'ireo jiny reo nandeha nipetraka tetỳ ambony tany, ary izy ireo no nandravaka an'izao tontolo zao. Saingy ny asan'ny devoly reo na ny asan'ireo jiny reo dia ny famono izy ireo, niady izy ireo, ary ny fankaratsy izy ireo, nanao zavatra zay voararany tompo Allah subhanahu wa ta'ala tetỳ ambony tany, fandatsadra izy ireo, ny famono izy ireo, niady izy ireo, nanao zavatra zay voarara rehetrarehetra no nataon'ireo jiny reo. Ka tapakevitra tompo Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izay fotoana zay nandefan'ireo anjely notariny Jibril alayhi salam handeha amotika an'ireo jiny tetỳ ambony tany, ary novonona avokoa izy ireo tamin'izay fotoana zay. Rehefa nandeha nidina tetỳ ambony tany i Jibril niaraka tamin'ireo anjely tamin'izany fotoana zany, dia nipotipotehany avokoa, novonony avokoa ireo jiny zay tratrany tetỳ ambony tany. Saingy tamin'izany fotoana zany dia misy zanaka jiny anankiray zay kely, tsy manam-pahotana, tsy nanota, tsy nanao ninina, ka niraisiny Jibril miaraka amin'ireo anjely noentina niakatra tany an-danitra, satria tsy misy fahotana zay vitan'izany jiny zany mihitsy, satria ny olon-dehibe no nifamono, olon-dehibe no niady, ka izany jiny kely zany tsy misy fahotana izay eo aminy. Ary noentiny Jibril miaraka amin'ireo anjely izy tany an-danitra. Rehefa tany an-danitra izy dia niaraka niaina tamin'ireo anjely izy tamin'izay fotoana zay, ary nanompony Allah subhanahu wa ta'ala araka ny fomba fanompoan'ireo anjely ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary ohatra ny efa nalaina mihitsy tahaka ny hoe anjely izy tamin'izay fotoana zay, ary efa nadinidiny mihitsy ny mahajiny an'izany zazakely zany, dia tsy iza io zazakely io fa io ilay antsoina hoe Iblis alayhi lana. Rehefa nandeha izy nitombo ary nialehibe, ary arakaraka ny nahalehibe azy no nampitombo ny fanompoany any Allah subhanahu wa ta'ala. Tena nanompo any Allah,
tena nankatoany Allah subhanahu wa ta'ala ary nevitena mihitsy izy fa ho anjely tahaka an'ireo anjely izy tamin'izay fotoana zay. Taty aoriana tompo Allah subhanahu wa ta'ala niresadresaka tamin'ireo anjely fa handefa solotena zanak'olombelona ety ambony tany. Ary ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia mitantara an'izany ao anatin'ny suratul Baqara zay miteny manao hoe wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Rehefa niresadresaka tamin'ireo anjely ny tomponao ry Muhammad fa hoe handefa solotenako zao ety ambony tany, dia niteny ireo anjely manao hoe qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Moa venao ry tompo Allah, handefa solotenanao ndray any ambony tany, dia handeha hifandatsa-dra izy ireo, handeha hifamono izy ireo tahaka ny nataony jiny teo aloha ireny. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu laka. Nefa zay tenenin'ireo anjely eto zay eto an-danitra eto manompo anao, midera anao, manome voninahitra anao ary manamasina anao andro aman'alina. Dia namaly tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Zao i Allah subhanahu wa ta'ala mahalala ny zavatra zay tsy fantatrareo akory. Dia nanomboka teo tompo Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra ny Adama alayhi salam zay namboariny tamin'ny tanany anankiroa avy tamin'ny fotaka. Rehefa vita izany zavatra izany dia nitsofiny Allah nampidiry ny fofinaina ka velona soamantsara ary nampidiriny tao amin'ny paradisa i Adama alayhi salam. Rehefa aveo dia nantsoy ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala avokoa ireo anjely rehetrarehetra tany an-danitra. Ka rehefa nantsony ireo rehetrarehetra eo tany an-danitra dia niteneniny hoe usjudu, anareo dia miankofa li Adam, miankofa amin'ny Adam, manaova sujudu anareo amin'ny Adam. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Ny anjely rehetrarehetra tany an-danitra dia niankohaka avokoa tamin'ny Adam alayhi salam ho fanomezam-boninahitra ny Adam illa Iblis. Afa-tsy Iblisa, ilay zaza noentina tany an-danitra, ilay fatra-mpanompo ny Allah, nanday izy tamin'izay fotoana zay satria nisy alahelo tao anatin'ny fony. Fa maninona tsy izy manompo ny Allah no lasa solitenany Allah ety ambony tany. Fialonana nahazo ny Iblis alayhi lana ary nanomboka teo izy dia nanambony tena. Ka nantany Allah subhanahu wa ta'ala zay efa fantany Allah ny valiteniny fa tiany ampafantarina antsika olombelona ety ambony tany manao hoe ory Iblis, maninona ianao tsy miankohaka tamin'ny zavatra zay namboariko tamin'ny alalan'ny tanako. Dia namaly Iblis alayhi lana manao hoe ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Zao izy dia tsara lavitra mihoatra an'io zavatra zay namboarinao vaovao satria zay namboarinao tamin'ny alalan'ny afo fa io zavatra io namboarina tamin'ny alalan'ny tany. Dia teo tompo Allah subhanahu wa ta'ala ampaibe maso teo anatrehan'ireo anjely rehetrarehetra nanome ozina any Iblis alayhi lana. Dia niteny izy hoe manomboka androany ianao ry Iblis dia voaozina ary omeko ozina anao tsy ho isan'ireo ahazo ny famindram-poko intsony manomboka androany mandra-pahataperan'izao tontolo zao ary mandra-pahidiranao any anatin'izany afobe izany. Teo Iblis alayhi lana dia nangataka zavatra anankiray tamin'ny tompo Allah dia niteny izy manao qala rabb anzirni ila yawmi yub'athun. Ory tompo Allah, zaho kosa mba mangataka zavatra ray aminao dia avelao zany ho zavatra maty farany eto ambony tany. Dia noekeny Allah subhanahu wa ta'ala izany hataka zay nataony Iblis alayhi lana. Ka Iblis nanomboka tamin'izany vanim-potoana zany mandraka ankehitriny dia mbola velona. Ary rehefa izy nahazo an'izany valiteny zany dia niteny izy tamin'ny tompo Allah, nanao défi, nanao fanamby izy. Ka niteny izy tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe qala ra'aita hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi al-qiyama la ahtanikanna dhurriyatahu. Ory tompo Allah, hitanao io zavatra zay nomenao voninahitra eo anatrehako. Raha omenao fe-potoana za iaina mandra-pahatongavany andro farany dia ny zavatra ho ataoko ho vereziko avokoa ary anaraka ao anatin'ny afobe avokoa ireo taranaka n'io zavatra io
nahitaranaka ny Adama alayhi salam. Ary tsy ho avelako, tsy ho afabela izy ireo fa tsy maintsy manota ary miaraka amiko any anatin'ny afobe. Saingy tompo Allah subhanahu wa ta'ala namaly azy manao hoe overezinao izy ireo ary mpanovina fahotana izy ireo fa rehefa mibebaka amiko izy ireo dia ho fafako ny fahotanany ary ho ampidiriko ao amin'ny paradisa fa ianao kosa any anatin'ny afobe. Zay no valeur ny tauba na ny fibebana eo anatreny Allah. Na dia inona aza ny fahotana zay vitanao fa vonina anao hibebaka eo anatreny Allah dia ahazo an'izany paradisany Allah subhanahu wa ta'ala. Nanomboka ny défi na ny fanambo zay nataon'ny Iblis nanomboka tamin'izany fotoana zany ary natomboka tamin'ny Adama alayhi salam sy ny mamantsika Hawa, satria taoriany nanamboarana ny Adama alayhi salam dia nahatsapa tena Adam fa irery tao anatin'izany paradisa izany, ka namboariny Allah subhanahu wa ta'ala i mamantsika Hawa. Dia rehefa namboarina izany mamantsika Hawa zany dia natory teo akaikin'ny Adama alayhi salam. Ny foa tamin'ny torimasiny Adam nahita vehivavy ka nanontany azy, iza ianao? Zao dia Hawa. Ary naninona anao namboariny Allah? Namboariny zao mba hiaraka hipetraka miaraka aminao ry Adama alayhi salam. Rehefa lasa vadiny Adama alayhi salam mamantsika Hawa dia inona zavatra zay nandalo? Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala, ya Adam, o ry Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna. O ry Adam, ianao sy ny vadinao dia mipetra mitoera ato anatin'ny paradisa, fakula minha ragadan haithu shi'tuma, ary hoano avokoa ny zavatra rehetra zay hitanareo fa tsara sy tianareo ao anatin'izany paradisa izany. Wala takraba hadhihi shajara, saingy norarako kosa nareo ry Adam mba tsy hanatona an'ity hazo anankiray ity, satria raha manatona io nareo dia fatakuna min adh-dhalimin, anisan'ireo mpanao ny tsirariny ianareo. Dia nanomboka teo i Adama alayhi salam sy ny mamantsika Hawa niaina tao anatin'izany paradisa izany, saingy valifatiny Iblis alayhi lana zay nahazo ozina tamin'ny tompo Allah tamin'izany vanim-potoana izany dia nanomboka teo ny valifatiny. Lasa izy tamin'ny Adama alayhi salam sy mamantsika Hawa, nandrebireby azy ka niteny manao hoe, o ry Adam, fantantrao ve fa io zavatra nandrarany tompo Allah subhanahu wa ta'ala anao io ilay antsoina hoe shajaratul khuld, io ilay antsoina hoe azony mandrakizay. Zany hoe raha mihina voankazo amin'io anao dia ho lasa mitoetra mandrakizay, tsy mandalo an'izany fahafatesana izany intsony ianao fa mitoetra mandrakizay ato anatin'ny paradisa. Ary zay no antony nanakanany Allah subhanahu wa ta'ala anao anazy io. Dia teo i Adama alayhi salam fa waswasa alayhim al-shaytan, voarebirebiny Iblis, voarebirebiny shaitan, zay voalazany Allah ao anatin'ny boky masina al-Qur'an Karim, fa akala, ka nidonga Adama sy mamantsika Hawa ninana tamin'izany voankazo izany, ary rehefa nanomboka ninana voankazo zany dia nahatsapa izy teo navesatra ny kibony, ary nanomboka nahita ihany koa izy ny enatrany, ary nanomboka te andeha hivoaka izy nefa ao amin'ny paradisa dia tsy misy an'izany toerana nanaovana maloto zany, ka voatery izy ireo nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala tety ambony tany. Ary zay no antony mivantana nampidinana ny Adama alayhi salam tety ambony tany. Ary rehefa nidina tety ambony tany izy ireo dia i Adama alayhi salam latsaka tany à Inde, fa ny mamantsika Hawa kosa nilatsaka tao Jeddah na tao Arabie Saoudite. Ary ny fampitady izy ireo nandritra ny fotoana maro, ny fampitady izy ireo nandritra ny fotoana maro, ka nifanena izy ireo teo amin'ny tendrombohitra Arafa tamin'ny andro Arafa ihany koa. Ka rehefa tao izy ireo dia nanomboka nanao tauba, nitomany tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, nitomany taty aoriana tamin'ny andro Ashura. Dia niraisiny Allah subhanahu wa ta'ala ny tauban'izy ireo, taorian'izy ireo namerimberina ilay dua manao hoe Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Tompo Allah, nanao tsirariny tamin'ny tenanay izay, nanambaka ny tenanay izay, ka raha ohatra ka tsy hainao mamindra fo aminay, mamela heloka aminay, dia isan'ireo olona matiantoka izahay amin'ity fiainana eto ambony tany,
dia teo dia niraisiny Allah ny fibebahany ary nifafainy Allah ny fahotanany Adama alayhi salam. Valifato voalohany vitany Iblis alayhi lana tamin'ny papantsika, tamin'ny razambetsika Adam sy mamantsika Hawa. Saingy tsy navelany teo ihany fa tsy maintsy nataony ny valifaty dia niditra indray izy tamin'ny zanakany Adama anankiroa. Rehefa niteraka i Adama sy mamantsika Hawa dia ray antsoina hoe Kabila, ray antsoina hoe Habila, ary izy ireo samy misy anabavy. Tamin'ny lalàna tamin'izany fotoan'izany fa hoe zay anabavy na vehivavy niaraka teraka tamin'ny lehilahy dia iny no anabaviny, ary ny vehivavy teraka tamin'ny ray niaraka tamin'ny ray dia iny no anabaviny, ary mifanakalo izy ireo mifanambady mba hanaparitaka sy hameno ny olona eto ambony tany. Zany zavatra zany dia lalàna tamin'ny Adama alayhi salam. Nanaiky i Habil, saingy Kabila kosa dia tsy nanaiky. Ka inona zavatra zay nataony? Nohaingony shaitany indray na Iblis indray nataony nampidiriny tao anatin'ny saina ny Kabila fa ny anabaviny tsaratsara mihoatra n'ilay anabaviny Habil, ka lasa i Kabila tsy nanaiky ny anambady ny anabaviny Habila, ka teo izy mila handeha anambady ny anabaviny, nefa ny lalàna tsy manaiky an'izany. Dia niteneny ny Adama alayhi salam mana hoe ny solution na ny vahaolana eo aminareo roa dia manova fanatitra nareo. Teo entiko rehefa zaho manao hajj dia hita eo hoe iza no niraisiny Allah ary iza tsy niraisiny Allah. Rehefa miverina avy nanao hajj i Adama alayhi salam dia hita tamin'izay fotoana zay fa ilay fanatitra nataony Habila no niraisiny Allah, fa fanatitra zay nataony Kabila no tsy niraisiny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka tezitra izy ary no ampidiriny devoly na ny Iblis tao anatin'ny sainy, tao anatin'ny fony ny fankahalana n'izany raha alany zany, ary nanomboka teo izy dia nanao teti-dratsy handeha hamono an'izany raha alany zany, ary farany dia matiny tokoa izany raha alany zany. Izany tantara zany dia tantarainy Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny suratul Maida, ka niteny Allah subhanahu wa ta'ala mana hoe watlu alayhim naba abnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Tantarao Allah subhanahu wa ta'ala ry Muhammad ny tantarany zanakany Adama anankiroa ampahamarinana. Rehefa izy ireo no nafanatitra tamin'ny tompo Allah, ka ny ray amin'izy ireo voaray ary ny ray kosa tsy voaray, ka niteny ny ray ilay tsy voaray hoe hovonoka ianao ary mivonony marina izy, fa saingy namaly ray ilay tsara fanahy innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Tena marina fa ny olona mpatahotra ny Allah no raisiny ny fanatitra sy ny asa izay ataony. Zay no valifaty faharoa nataony Iblis alayhi lana, zany hoe vitany tamin'ny Adama ary vitany ihany koa tamin'ny zanaky Adama alayhi salam, ary mivalifaty fahatelo taty aoriana dia tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany Noho alayhi salam. Tamin'izany vanim-potoana zany mbola tsy nisy olona nanompo sampy mihitsy, saingy tonga tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany Noho alayhi salam dia nisy olona anankidimy izay tena mpanompo any Allah subhanahu wa ta'ala indrindra, ary nankatoa ny Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa maty ireo olona anankidimy ireo, anaran'izy ireo dia Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq ary Nasr. Ireo olona anankidimy ireo rehefa maty dia tonga Iblis alayhi lana tamin'ny endrika antida, zany hoe lahantitra no natongavany teo. Dia niteny izy tamin'izay fotoana zay, o ry vahoaka, ireto olona anankidimy zay masina manamboninahitra tamintsika reto, maninona moa raha anamboarantsika tsangam-bato izy reto dia velantsika eo atokotanin'ny moske. Rehefa avy manompo any Allah tsika, rehefa mivoaka amin'izany moske zany dia mahita tsika azy ireo, mahatsiaro azy ireo, mahatsiaro ny asa soa zay nataony, ka mangataka amin'ny Allah tsika mba handehaninna, mba hanome valisoa azy ireo sy hampangatsiatsika azy ireo any amin'ny fasana zay misy azy ireo. Hitan'ireo vahoaka fa tsara izany torohevitra avy amin'ny lahantitra zany, ka nanamboatra izy ireo ny tsangam-bato anankidimy izay mitondra ny anaran'ireo olona anankidimy masina manamboninahitra ireo. Rehefa nandeha ny fotoana tonga ny génération manaraka, tonga ny génération manaraka 100 taona taty aoriana, tonga indray Iblis alayhi lana tamin'ny endrika lahantitra ihany, ka niteny izy manao hoe o ry vahoaka,
anareo ve tsy mba matahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala ireto olona masina, olona manamboninahitra, olona manana maizy azy, avelinareo eto atokotany, masoandro mandalo mamely azy, ny orana mandalo mamely azy, ny rivotra sy ireo karazana vovoka maro samihafa mandalo mamely an'ireto olona reto. Maninona raha ampidirina ao anaty moské izy ireo? Amin'izay rehefa antsika manompo ny Allah, avy manompo ny Allah, dia mandefa tsodrano sy doan ho anazy ireo. Noekeny ireo mivahoaka tamin'izay fotoan'izay ary nampidirina tao anatin'izany moské izany. Nandeha taty aoriana génération manaraka zato taona tonga indray Iza I Iblis alayhi lana amin'ny endrika lahantitra manao hoe ory vahoaka. Atsika ozy izy mahita an'ireto olona reto isan'andro, reto olona masina. Ka maninona rehefa tsika angataka amin'ny Allah sy hanompo any Allah, tsy ampitondrantsika an'ireto olona masina reto satria reto efa azo antoka fa ekeny Allah ny doa sy ny asa zay nataony, ka ao ampitondrantsika an'ireto olona reto ny asa soa zay efa ataontsika, dia izy no mitondra sy mpanelanelana antsika eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tonga ireo vahoaka ireo nanaiky hoe hevitra tena marina izany. Ary mifarany afaka génération taty afara, zato taona taty afara, dia niteny Iblis alayhi lana manao hoe ireny ray aman-dreny bentsika teo reny ka tsy nanompo, afa-tsy nanompo an'ireto olona reto e, reto olona masina e, andao tsika hanompo azy reto. Ka nanomboka teo ny vahoaka dia nanomboka nanompo sampy izy ireo tamin'izay fotoana zay. Ka rehefa nanompo sampy, nadinon'izy ireo tanteraka ny fisian'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala fa ireo olona masina tsangam-bato ireo no nitompoin'izy ireo taty aoriana, ka nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala ipaminany Nuhu alayhi salam nandeha niantso an'ireo vahoaka mba hiala amin'izany fanompoan-tsampy zany. Ary rehefa tsy nanaiky izy ireo dia niafara tamin'ny safodrano, ary navotany Allah ipaminany Nuhu sy ireo olona zay nino azy tamin'izay fotoana izay. Hitantsika fa Iblis rehefa nametraka fanamby dia nitanterany ny fanamby izay napetrany. Tsy maintsy ho vereziko izy ireo, tsy maintsy ho ampanaoviko fahotana izy ireo. Tratrany Adam alayhi salam, tratrany zanaka anankiroa Adam, ary tratrany ihany koa vahoaka mipaminany Nuhu. Taty aoriana dia vahoaka rehetrarehetra tsy nandalo afa-tsy tratrany zany Iblis alayhi lana. Ankehitriny amin'ny fotoana zay misy antsika ankehitriny, mbola maro antsika zay tratrany zany fandrebirebena zay nataony zany shaitan zany, na nataony zany Iblis izany. Nefa tompo Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny Qur'an ny Karim manao hoe inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Tena marina ozy izy fa ny devoly dia fahavalonareo, ka raiso tena fahavalonareo izy fa aza raisina namana. Manomboka androany raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, fantatrao ny nahadevoly azy, napahazozina azy ary ny valifatiny sy ny fanamby zay napetrany. Ka metezanao hopiny Islam marina hiala ao anatin'izany fandrebirebena ny shaitan zany. Ary ny shaitan na ny devoly dia tsy miteny vantana aminao izay manotany Allah subhanahu wa ta'ala, fa alefa ny étape par étape zany hoe isany ambaratongany mandeha tsikelikely izy ary haingony tsikelikely amin'ny masonao ny fahotana anankiray, lasa ianao rehefa aveo tafarototra ao anatin'izany fahotana izany. Ary rehefa aveo izy dia misitaka fa ianao no tratran'izany famaizana avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Amarantsika azy dia fanontaniana mipetraka manao hoe fa maninona ry tompo Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra n'izany shaitan zany ary nabelany ho velona mandra-pahatongavany andro farany. Valiny dia tsotra, tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia nanamboatra ny zavatra rehetra eto ambony tany dia nataony tsiroaroa avokoa. Ary io tsiroaroa io dia zavatra anankiroa mifanohitra avokoa izany. Nanamboatra izy ny alina ary nanamboatra izy ny atoandro. Nanamboatra izy ny lanitra, nanamboatra ihany koa izy ny tany. Nanamboatra izy ny paradisa, nanamboatra ihany koa izy ny afobe. Nanamboatra izy ny lehilahy, nanamboatra ihany koa izy ny vehivavy. Nanamboatra izy ny zavatra tsara, nanamboatra izy ny zavatra ratsy. Nanamboatra izy fotsy ary nanamboatra koa izy ny mainty. Zany hoe ny zavatra rehetrarehetra teto ambony tany dia namboariny Allah tsiroaroa mba hahafahanao manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ary rehefa nanamboatra izy anjely, rary tsy sitsiny ihany koa raha ohatra ka izy nanamboatra an'izany devoly izany, satria ny anjely mpanompo ny Allah, tsy mba mandany baikony Allah, fa ny devoly kosa dia mifanohitra amin'izany, tsy mba natateraka ny baikony Allah fa mandany Allah lalandava, ka mifanohitra izy ireo.
noho izany ny antony nanamboarany Allah ny Iblis alayhi lana mba hahafantarany hoe iza amitsika ara no olona tena mpankatoany Allah, iza amitsika ara no tena pino islam. Raha tsy mandalo fitsapana ianao na tsy mandalo karazana examen ianao dia tsy fantatra ny tena finoanao. Ohatra ny zaza ampianarina eny an-dakilasy, raha tsy mandalo ny examen dia tsy fantatra hoe iza ny tena meilleur, iza ny tena mahay amin'ireo zaza an-dakilasy. Tsy maintsy ampandalovina examen ianao mba hafantarana hoe iza ny tena mendrika aminao. Ohatran'izany ihany koa tsika miteny za pino islam, za mino any Allah, tsy maintsy ampandalovina an'ireo karazana zavatra maro na examen maro samihafa ianao ka nalefa ny shaitany ety ambony tany handreborebo anao, moa ve hanaiky ny tenin'ny shaitany ianao sa hanaiky ny tenin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Saingy raha lasa nabavy anatin'ny fina islam, raha sendra voareborebo ny shaitany atsika, voareborebo ny devoly atsika, voareborebo ny iblis atsika amin'ny maha olombelona atsika, tafanao zavatra tsy mendrika, dia mbola misy vahaolana mialohan'ny hafatesanao, mihazakazahanao mibebaka eo anatreny Allah, fa zay no vahaolana tsara indrindra, vahaolana lehibe indrindra, vahaolana azo antoka indrindra amafany Allah subhanahu wa ta'ala an'izany fahotanao izany. Zay ngamba no tantaran'ny Iblisa amin'ny ambangovangony raha ohatra ka nyresadresantsika teto, ary zay ihany koa no entintsika namarina ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao ninaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny ala adiriny no toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.